ny fiafaran'ny ota. Ary izao jaona dia nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo hiaona amin'ny vady. Ao aorian'ny arivo-taona fitsarana any an-danitra dia Kristy sy ny olona voavitra ary Jerosalema vaovao dia heverina ity an-tany. Ary arakaraka ny anakakezan'ny tanàna masina ny tany-drava, Jesosy dia andidiny ratsy fanahy izay maty hitsangana avy amin'ny vovoky ny tany. Noho ny teniny nivery tamin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra zao dia hitsangana eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo very hitsangana maty miaraka amin'ny vatana mety matina nanany talohan'ny nahafatesany. Rehefa midina Jesosy ka mitehana amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony dia isororo tany mafy andrava ilay tendrombohitra sy hanova azy ho lemaka lehibe. Ka eo Jerosalema vaovao, ilay tanàna lehiben'Andriamanitra no idina avy any an-danitra ary iorina eo amin'io tany lemaka io arak'izay efa nanomana an' Jesosy azy. Rehefa tapitra ny arivo-taona dia ova any Satana ho afaka amin'ny trano maizina ny toerany ary hivoaka ka hamitaka amin'ny firenena rehetra amin'ny vazan-tany efatra. Apokalipsy 20:7. Ny tena mahavariana ry havana dia mbola miezaka foana Satana hamitaka farany an'ireo izay mpanaraka azy ka nangona azy ireo aka ny tanàna masina mikery ry havana. Jenerary sy miaramila maro avy amin'ny vanim-potoana ny fandimby no anakambana ny fahaizany ho fanomanana n'ilay ady lehibe. Ary amin'izany asa izany no anehoany ratsy fanahy fa tsy hiova intsony ny fon'izy ireo. Raha azon'izy ireo atao azy dia ho esorina eo amin'ny seza fiandrianany mihitsy Andriamanitra ary aka-ankerin'ny fitondran'ny tanàna masina. Tsy tonga saina mihitsy izy ireo fa tsy misy dikany aniny azy satria efa resy izy ireo talohan'ny nanombohany, efa tonga ny fitsarana. Ary nahitany maty aho na ny lehibe na ny kely nijangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary maty no tsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araky ny asany. Tampoka ry havana eo ambony tanàna Andriamanitra iseho ambonin'ny seza fiandriana amboniny ka ireo tetikady sy manan-kery izay nivolavolain'ireo ratsy fanahy dia hijanona avy hatrany. Raha teo am-pibanjinana ny tavan'Andriamanitra dia natao nahatsapa tamin'ny fangiry foriana ny fahotany dia tadidin'ireo very ny fotoana rehetra izay namonoany ny feofeitreretany sy ny fotoana izay nihodinany tsy hiaino ny fitalaon'ny fanahy masina ry havana. Ary ny sasany andehany amin'ny toerana nandevenany ny fahotan'ny famonoan'olona sy ny fandikan-dalàna ary ny asa rehetra izay nataony ry havana. Ary amin'ny famenarana no niatrehany izy ireo ny teny Jesosy araka ny hita ao amin'ny Luka 7:7 hoe ary tsy misy takona izay tsy ho hita na miafana izay tsy ho fantatra na tsy aseho. Aseho miariary eo anatrehan'ireo ny oronan-tsary ny fiainany. Ny very tsirairay dia samy azo amin'ny fahafenona fa tamin'ny alalan'ny safidy nataony ny tenany dia nitsipaka ny fahamonjena izy. Ny fidanana sy ny filaminana ho an'ireo izay ao an-tanàna dia tsy ho azo ireo mihitsy. Ny fahatsapana ny fahadisom-pana tena namanjo azy ireo dia tsy misy teny malaza azy ry havana. Tsy afaka mandany fahamarinan'Andriamanitra ireo mpikomy aminy rehefa nolazainy fa meloka izy ireo. Ny ray feo izy ireo sady niankohaka teo anatrehan'ilay andrian'ny fiainana no nikika an-dranomasina na hoe marina sy rariny ny lalàn'Andriamanitra. Ary niakatra namaky ny tanàna izy dia nandidina ny dobon'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandevina azy ireo. Apokalipsy 20:7. Farandry havana tonga ny fotoana tsy maintsy hiatrihan'ny very ny vokatra tsy azo hivalozana ny asa nataony. Tsy misy fampitandremana dia hilatsaka avy any an-danitra ny afo solofara. Hitritra ny tany ary hisy afo hivoaka avy any amin'ireo lavaka avy ao amin'ny fanambanin'ny tany. Ary raha mialevina ao anaty afo be ny ratsy fanahy ny marina kosa dia avitra ao anatin'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Jerosalema vaovao. Ny mpanota tsirairay dia mandray ny sazy mifanaraka amin'izay nataony. Ireo izay kely ny ota izay vitany dia ho ringana aingana fa ireo izay meloka noho ny abibiana mifanohatra maha olombelona kosa dia ho lava kokoa ny fijaliany. Ary Satana ilay rangory fototry ny afo izay niavian'ny ota rehetra no tsy maintsy hijaly ilay indrindra. Ho an'Andriamanitra ny saziny ratsy fanahy dia fahoriana kanefa izany ny takian'ny fahamarinany ry havana
fahafatesana ny tambon'ny ota fahafatesana ny tambon'ny ota teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia nijaly tamin'io sazo faran'io ho an'izay mety mandray amin'ny fitiavana ny sorona nataony kanefa ny mampalahelo fa ireo very dia nanday fanomezan'izany ary tsy maintsy andony vidin'ny ota izay nataony izy ireo fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro ary nypriare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivaly ka hodorana andotra azy ny andro izay ho avy hoy Jehovah tompony maro ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany raha miamangatsika ny lavelona faran'ny sazy ny mponina eto amin'izao tontolo izao anandratra ny feony ka hideran'Andriamanitra riavana fa Satana ilay mpanjaka ny fampiorona dia levona mandrakizay amin'ny filamenan'ny tontolo tsy manam-pataperana Andriamanitra zao dia hifantoka amin'ny famoronana lanitra sy tany vaovao indray riavana